latovo soantana tiline fazatulay pangatabaleningeya tianumbetsiuseya tivulamakarage. Madagascar, situé dans la zone sud-ouest de l'océan Indien, d'une superficie de 592 000 km², est bordée de 5 600 km de côte. Elle occupe une place stratégique parmi les îles de l'océan Indien, de par la richesse de son potentiel agricole diversifié, de sa taille et de sa population. C'est un pays à fort potentiel humain et naturel, avec une population jeune et dynamique. Ainsi, l'agriculture avec grand A, le secteur primaire de Madagascar occupe 80% de la population active. Vous savez qu'ici à Madagascar, on pratique essentiellement la culture vivrière où le riz joue un rôle prépondérant. Il existe toutefois la culture de rente telle que la vanille, les épices, le cacao, le café, les litchis, procurant des recettes d'exportation. Pour découvrir les denrées agricoles d'un pays comme Madagascar, le salon agricole pourrait être l'événement parfait. Ainsi, cette semaine, Canal Austral vous emmène à la visite d'une véritable vitrine multisectorielle du monde agricole. On va à la Fiermada, une foire internationale de l'économie rurale de Madagascar, où paysans producteurs, consommateurs et opérateurs agricoles se donnent rendez-vous. Nous aussi, nous allons les rejoindre direction gare routière d'Andutapenak. Les produits agricoles de Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est parti. L'objectif est de faire des produits de Madagascar les meilleurs en termes de concurrence internationale, afin que tous les pays puissent se fournir dans la grande île. Les producteurs locaux doivent multiplier les idées innovantes aujourd'hui pour se mettre au goût du jour, mais surtout rivaliser les produits importés. Les foires comme Fiermada est ainsi une occasion pour mettre en valeur le savoir-faire malagasy, mais surtout les ressources naturelles inégalées du pays. Ainsi, Madame Lante et Monsieur Bruno, qui sont tous les deux de la région Vaknakarach, vont nous parler de leurs produits. Écoutons. Zay zany mandransara tamin'ny Fiermada, association tsiry, fruits secs. Vokatra hoentina ohatra zany dia resaka fruits secs dia vin d'époisse. Ny fomba fanaovana azy zany rehefa saison'ny favokaran'ny paisy dia raha manana paisy 10 kg ianao dia 3 litres no azo amin'izay ny ranony. Rehefa manao an'ilay vin d'époisse zany dia paisy prime dia paisy vixone zay no azo atao aminy. Amin'izao fotoana izao zany izay dia mamokatra ty vin d'époisse ty dia mbola izahay irery aloha mamokatra anazy ty eto Madagasikara zany ataoko eto Madagasikara. Zahay association tsiry na fruits secs avy any Antsirabe mihitsy misy anay tonga eto amin'ny foara Fiermada dia amin'ny 12 zahay nitrandraka nanao an'izy ty. Dia amin'izao fotoana izao zay zany dia mampirantana an'izy ity ka afaka mampiela an'izy ity eran'ny faritra zay eraky Madagasikara enina ny any ivelany koa zahay afaka mandefa mamoaka an'izy ity any ivelany. Fa izy ity dia tsara, taux d'alcool an'izy ity dia ambany 5%. Dia ny tsirony samy hafa amin'ny divay fihinana isan'andro zany dia tsy mitovy satria ny tsirony dia hafa tokoa, tsara zany, tsara izy raha ampitana amin'ireo divay hita andavanandro. Tsy aleo ve manjifa mivita gasy sa ahoana? C'est en butinant le nectar des plantes à litchi, de niaouli ou voire même de polyfleurs que les abeilles confectionnent de délicieux miel. L'apiculture est présente dans la culture malagasy et répandue sur l'ensemble du pays. Ainsi, Faline, gérant et propriétaire de Sopromiel, a fait plus de 600 km pour venir de Manakar. Il espère pouvoir écouler tout son miel polyfloral. Apprécions.
Ny orinasa koa dia Sopromel, mpamokatra sy mivarotra tantely avy any amin'ny faritra Vatovavy. Aloha indrindra aloha ny tantely avy any amin'ny faritra Vatovavy dia manana ny kalitao tena maneran-tany mihitsy io, manana kalitao tsara. Ary ny tantely moa zany dia mitondra soa amin'ny lafiny maro, na eo amin'ny fahasalamana amin'ny olombelona, eo amin'ny lafiny tontolo iainana, mampiditra vola ihany koa. Ny orinasa Sopromel manokana dia mifidy ny toerana hoe any amin'ny faritra Vatovavy no hanatanterana ny fiompiana. Satria ny antony dia mbola ahitana karazana hazo, ala maro any amin'izay tadiavin'ny tantely raha iompy tantely. Nefa hita ihany koa nefa fa misy tsy fahampiana ihany izay amin'ny lafiny manokana noho ny fisian'ny fandrimpana ala. Kanefa manao ihany koa zany ny orinasa Sopromel karazana hoe fambolena hazo mba indrindrandrindra hazo izay ahafahan'ny tantely mivelona, dia mba ahafahana mameno an'izay filan'ny tantely izay zany amin'ny famokarana tantely. Nanino loa tsy lina to tsy nisy raha tsolata kalina fa marako. À Madagascar, on cultive surtout du riz, nourriture essentielle traditionnelle et irremplaçable. Mais d'autres cultures comme le maïs, le manioc, l'arachide et haricots réussissent bien aussi. La région volcanique d'Itas est très fertile et convient bien à la culture du riz irrigué ou de variataneti. Le secrétaire général de l'association Bozaka va nous parler de leurs produits. Regardons. Coopérative Bozaka no foibeny mahazy anala vory vokatra nentina aty zao masomboly vary anaty rano 1648, vary atanety BVND sy vary mavokely, sakamalaho soja fanaovana volo rakotra isan-karazany, katsaka iraty desan, ao ny zanakazo, letchi, voasary grefy, kibasy, garana gasy, misy koa ato le géranium fanaovana huile essentielle, corosol, café, manga isan-karazany ao daholo zany. Le manioc est cultivé dans toutes les régions de Madagascar et constitue le deuxième aliment énergétique de base de la population. Il occupe la deuxième place aussi bien en superficie cultivée qu'en volume de production annuel après le riz. Ce tubercule pousse très bien dans les régions du sud de l'île et qu'actuellement, on commence à avoir des produits dérivés du manioc tels que du gari, de la farine de manioc. Madame Voula va nous apporter plus d'explications sur son association Tambachassou de la région Anosy. Ny anarako moa dia Madame Vola. Ny association misy ahy dia coopérative amin'ny Tambatrasoa. Izahay dia fikambana avy any Anosy. Dia izy anatonga vahay eto dia anao Faramada, amonjy Faramada. Dia Faramada dia amin'izay ahy dia marobe le vokatra izay enti ahy boakagny. Mba hoety ahy hagnatrika izao Faramada zao. Izay fikarakara ny balahazo lena vadika ho gari, ahazoana sakafo vaovao. Maharitra no fitehirizana azy. Ho an'ireo zaza madinika, mbola ka hatramin'ny 20 volana dia mahazo misakafo azy koa, mahasolo fahalalaka. Indrindra moa fa ny olo beventa izay manantsika izao fandare sakafo izao dia azo sakafoina izy ary tsy maharitra ela fa 5 minitra ihany dia masaka. Rehefa atao sosoa dia maka ronono kely dia asiana siramamy dia aroaroina mety koa raha atao lasopy atao laoka dia sotevana ny potikena. Rehefa vita le saute de potikena dia arotsaka le gari dia asiana sira dia haroharoina kelikely eo tsy ampy firy 15 minitra dia masaka.
aroso dia azo sakafony rehetra. Le mampiavaka azy amin'le balahazo andrahoina maharitra. Le gary maharitra fa 15 minutes dia efa masaka. Très riche en arômes, sa teneur en caféine est très faible car elle est comprise entre 0,8 et 1,3%. Le café arabica est une des 2 espèces de café cultivées à Madagascar. Généralement, il est produit dans les hauts plateaux, plus particulièrement dans la région Itasy. Zany dia coopérative roa zay no eto dia samy mamokatra café arabica avy amin'ny faritra Itasy. Zaho moa zany dia président coopérative miara-mamindra dia ao koa président coopérative KI. Zavatra hoentina eto dia ao café aloha voalohany indrindra satria any aminay zany ny café ny tena hoe vokatrany dia misy tsaramaso eto dia sakamalao dia anandrano dia voasary makirana dia le café zany dia ao anatiny daholo hatramin'ny masom-boly dia ny zana-café dia ny vovoka café dia ny café fanendy ao anatiny izay café zay daholo. Zay manokana zay eo amin'ny 2 tonnes zany no vitanay. Ito aloha zana-café efa mifafy eo amin'ny herintaona latsaka kely eo izao. Dia ito izy efa azo tambosina efa matoy dia nazahoana ty masom-boly ty. Ito café vert, ty café voaendy izy ty zany efa voaendy. Dia ito dia reto ao anatin'ireto zavatra reto zany efa café vovoka café daholo efa poudre zany dia ireo poudre ireo ndray tatavanina. Zay ny lalana diaviny café dia ito izy efa ranony dia afaka manandrana amin'izay. Ty zany efa azo trono matsiro sady mahery tsara. L'aquaculture en eau douce est encore peu développée à Madagascar. Il s'agit essentiellement d'élevage de poissons dans les étangs et dans les rizières, alors que cette pisciculture pourrait contribuer à la production de 30 000 tonnes de poissons d'eau douce en prenant en compte la surface des rizières irriguées aménageables pour la rizipisciculture. Eto amin'ny standiny la maison du tilapia fikambanana piompitrondro izy io piompy tilapia any amin'ny faritra Atsinanana izay miompy tilapia amin'ny fomba matianina manomboka any amin'ny fiompiana ny atody ka hatrany amin'ny varotra aty amin'ny tsena. Dia no ataonay eto dia manolotra ho an'ny mpanjifa ny trondro izay vokatra avy amin'ireo piompy ireo. En moyenne dia eo amin'ny 2 tonnes isan-kerinandro eo ny vokatra zao ampiakarina eo amin'ny tsena avy eo amin'ny la maison du tilapia. Ny fampiofanana zay manao ho an'ny olona rehetrarehetra. Par contre ny apuina ny tosika dia ao anatin'ny association ihany aloha amin'izao fotoana zao no mandeha. Eo amin'ny jono antsika zao efa tokony hanomboka hiaro ny tontolo iainana eo amin'ny resaka réserve naturelle ka nenay ny mpanjono any amin'ny faritra Manoro zao dia hanomboka izay hanao an'izay tetikasa zay ao anatin'le programme ataonay Madagascar tilapia. Ny mpanjono izay matianina tany amin'ny faritra Manoro dia hiditra tsikelikely ao amin'ny fiompiana ihany koa ka tokony hiena le fanjonoana dia hiakatra le fiompiana mba tsy hahatonga n'le tontolo iainana ho simba. Izay ny eritreritray zany ka manentana ny olona eo amin'ny fanjonoana mba hieritreritra fiariana hafa ihany koa ahafahana mampienana izay tsindry zay na le pression any amin'le resaka pêche ahatonga antsika zany amelan'le trondro naturel.
La place de l'agriculture dans l'économie nationale est prépondérante. Le secteur primaire représente en moyenne 30% de la richesse du pays. Outre les diverses animations, la Firmada est enrichie de tables rondes, de conférences avec des journées thématiques et même des séances de networking. Elle se veut être l'événement économique majeur de Madagascar et de la zone indiano-océanique en matière de processus aliments et de toute chaîne opératoire y afférent. Lors de ce salon de 4 jours, des producteurs sont venus des 4 coins de l'île pour promouvoir leurs produits. Une occasion aussi de montrer leurs innovations et surtout de s'expérimenter dans le monde agricole. C'est aujourd'hui où on vous a montré les denrées agricoles de toute l'île de Madagascar. La prochaine fois, on va parler de produits spécifiques de chaque région de l'île. Et pour ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, pour une nouvelle émission. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce thème de la semaine en votre compagnie. Sur ce les amis, portez-vous bien, à très bientôt et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Velumabe!